Nisy ny fanaovatsy ny piera-miasa teo amin'ny Orange Madagascar sy ny tranoben'ny varitra sy ny indostria eto Antananarivo ny fanamorana ny fangalana vaovao amin'ny tolotra sy ny tinady eo amin'ny tsenan'ireo tantsaha no tanjona izao fiara-miasa izao. Tsy olana tsony manomboka zao ny fakana vaovao momba ny tolotra sy tinady eo amin'ny tsena ho an'ireo tantsaha. Natao sy ny tampomba ofisialy teo amin'ny Orange Madagascar ny tranoben'ny varitra sy ny indostria eto Antananarivo tokoa ny tolotra Bazar Mada tolotra manaraka vaninandro ho fampandrosoana tontolo ambanivohitra. Manamora ny fifandraisana, tsy mila mandeha lavitra fa na eto ohatra raisiko ohatra hoe olona eto Antananarivo renivohitra zao mila ataontsika mila katsaka izy ohatra ampidiriny eo amin'ny usine izay manao provanto ohatra dia te-antany izy dia fantatra izy ohatra na vidina katsaka dia mampiasa an'iny izy zany dia afaka mahafantatra izy hoe zao ny vidina katsaka raha ny Andramasina, zao ny vidina katsaka raha ny Fenerivo, zao ny dia eo koa zany dia afaka mahafantatra koa izy ohatrinona ny vidiny. Zay zany ny zavatra tena ny tadiavina atao anatiny. Raha le projet dia ny raha ny chambre de commerce tamin'ny projet prospéré no namola vola azy tamin'ny voalohany. Rehefa voavolavola le izy dia niantso an'ireo opérateur téléphonique ny chambre de commerce niaraka tamin'ny projet prospéré izy ny afaka miara-miasa aminay dia anisany namety tolotra tsara indrindra ny fiara-miasa ny Orange Madagascar zany. Amin'izao dingana fanandramana zao dia mbola tsena misa folo eto andrenivohitra aloha no nampiarana ny tolotra Bazar Mada. Nisy ireo iraka nalefeny amin'ireo tsena hanaraka ny tsy tapaka ny fivoaran'ny vidin'entana mba hahafahana mamy vaovao tsy tapaka ireo tantsaha. Ho an'Andriamatoa Michel Barré, tale général ny Orange Madagascar dia efa manjato mahery ankehitriny ny tantsaha mampiasa ty tolotra Bazar Mada ty. Nous partageons avec vous un même objectif. Travaillons ensemble la main dans la main pour offrir le meilleur des technologies au service de tous. Ho an'Andriamatoa Ravatomanga Roland, ministre ny fampilena sy ny fampandrosoana tontolo ambanivohitra kosa, dia tsara fahatongavany ty fitaovana moderna ty mba hahafahan'ireo tantsaha mpamokatra mampiroborobo ny sehatra sahany. Un outil de grande performance pour les opérateurs économiques, y compris les collecteurs, les ramasseurs et les rabatteurs, entre guillemets, comme nous avons l'habitude de les appeler.